Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity talata maraina faharoapolo ny volana febroary ity. Manona fahasoavan'ny tompo aminao tsirairay avy izay manaraka izao fandaran'izao hatrany. Ary iriko mba hitombo fifaliana sy hitombo fankasitrahan'Andriamanitra mandraka harivana isika. Ho indirantsika ny hamofinaina io dia hivavaka isika. Ry tompo mpamonjinay sy mpanjakanay io, tolotrainao ny deran'ny lasa, ny aja sy ny voninahitra satria mendrika anao rery ihany izany. Misaotra ray eo satria mbola nomenao anjara ny amin'ny fahasoavanao izay tiana indrindra raha ho voadio ho afaka amin'ny fahotanay izay amin'ity maraina ity, ka handray ny fitiavana voalohany izay avy aminao. Amin'ny tenena rehefa voninkaina anao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra. Alaina amin'ny Petera 2:1-4 manao hoe ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soany lehibe indrindra mba ho tonga mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra, amin'izany ianareo rehefa afa mandositra ny fahalotoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Amen. Mampahery antsika mba ho tonga mpiray amin'Andriamanitra avokoa ny teny fikasana rehetra ao amin'ny Baiboly. Nadika ho fahafahana ary miantehitra amin'Andriamanitra, mino ny teniny ary manao ny asany izany, ary vitantsika ihany koa rehefa mifikitra amin'ny maha-Andriamanitra ny Kristy isika. Sarobidy lavitra noho ny harena rehetra eto amin'izao tontolo izao io fahafahana io, tsy misy n'inona azo ampitahina amin'izany eto an-tany. Amin'ny famikira-tsika amin'io hery izay azontsika raisina io dia mahazo fanantenana lehibe isika isan'andro, hany ka afaka mitoko tanteraka amin'ilay teny fikasan'Andriamanitra, ary amin'ny fanararotantsika an'ireo fahafahana izay omenantsika ao amin'ny Kristy dia tonga zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra isika. Izay mino marina ny Kristy dia manjary mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra, ary manana hery azony hanoherana ny fakapanahy rehetra. Tsy ho lavon'ny fakapanahy izy na avela ho resy, hitaky ny teny fikasana izy rehefa tojo fitsapana, ka amin'ny alalan'izany dia ho afa mandositra ny fahalotoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Nomeny lanitra ny hareny sarobidy indrindra mba hahatonga antsika ho mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra. Nilaozan'ny zanak'Andriamanitra ny akanjo sy ny satroboninahiny mahampanjaka azy ka tonga teto an-tany izy, teraka tahaka ny zaza, nanolo tena hanana fiainana tonga lafatra izy, nanomboka tamin'ny fahakely ny mandra-pahalehibe azy, nanolo tena hijoro eo anivon'ny tontolo lavo izy amin'ny mahasolo tena ray azy, ary dia maty namonjy ny taranaka lavo izy. Asa manao ahoana re izany? Tsy haiko hazavana momba an'izany fa izao mahagaga, tena mahagaga loatra. Tamin'ny alalan'ny fiainana izay feno fahafoizan-tena sy ny fahafatesany dia manjary afaka mamikitra amin'ny Andriamanitra azy isika, ary afaka mandositra ny fahalotoana izay eto amin'izao tontolo izao noho ny filana. Raha mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra ianao dia voahomana isan'andro handray an'ilay fiainana izay mifamatra amin'Andriamanitra. Hiavao isan'andro ny fitokianao amin'i Jesosy, ka hanaraka ny eo am-piainany sy hitomba amin'ny fanafahana azy ianao mandra-pahatonga ny fotoana izay hijoroanao tsy misy tsiny intsony eo anatrehany. Aza miala amin'ny Kristy ianao izay miaina izao fandarana izao indrindra, mahereza mandrakariva, aza kivy, ary aoka ho toky sy mpamonjy anao i Kristy. Vavaka ary isika, Andriamanitra tsara indrindra, mbola velo mpanantenana mandrakariva izay noho ny aminao, ary mitoky ny amin'ny teny fikasanao izay, satria Andriamanitra tsy mba mandainga ianao. Fa dia ankahirezo ny fonay, ankahirezo izahay, ary aoka aloha ranom-pitahina eo manodidina anay ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sarovinao ilay mpanao
ra